manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana. Zanako koa ngala fagnadina ilaigna le mitondra-bavaka fa mila anaovanao fanatitra mihitsy zany igny zavatra zay moa ny atao hoe manangana alitara, manao fanatitra ny am'le zavatra atao sady tsofagna rano miaraka amin'igny ianao, anognonagna teny le zavatra ataonao. Azotsika le izy satria zao tsy fantatsika zay tsy voatery ho hitanao maso fa agny ambadimbadika agny misy karazan'olo, misy ampahan'olo mamosavy anao fo raha ataonao. Io olo io tsy fantanao iza na iza, mamosavy anao fo raha ataonao. Dia gaga am'izay anao fa le zavatra ataonao ohatra ny misy manohitra zany. Ny aktivité ataonao karaha tsy mandeha, volanao amin'olo tsy azo, varotra ataonao tsy mandeha, zay mba aktivité ataonao ohatra ny misy problème nefa anao karaha mba efa mivavaka. Satria io zany revagna misy heriny ny alitara, misy hery izy io ary tegna miteny ny alitara. Ao amin'ny tontolo ara-panahy zany tadio fa miteny ny alitara. Jerevanga i Job, Job misy fotoana magnano anniversaire fogna ny zanany, izy moa zany dia mpanan-karena, Job mpanambola nanana ny maizy azy. Dia ino ozy anao ny zavatra misy i Job chaque fois avy manao anniversaire ny zanany dia manangana alitara izy, manao fanatitra izy. Inona ny ataon'ny Job amin'igny? Andraozoka efa nanota ny zanako. Zay ny toetra fataon'ny Job zay. Sao dia ozy nisy raha hafa nataon'ny zanako, alô za anao fanatitra. Satria igny no miteny amin'ny fiainanao igny amin'ny tontolo ara-panahy. Igny no mirepresente anao amin'ny tontolo ara-panahy. Ary ny monde spirituel tsisy zavatra gratuit fa tsy maintsy misy prix à payer. Ary nazahoantsika famonjena, nazahoantsika fahasoavagna io, grâce de Dieu, dia nisy prix à payer. Ny aign'ny Jesosy nafoy mba nazahoantsika rehetrarehetra famonjena fa tsy hoe voavonjy fogna antsika comme ça. Igny tompony ianao. Tsy haiko raha mba tadidinao fa natonga ny Mosesy tsy niditra ny tany Kanana dia fahatezerany. Efa nazavaiko atsika zany, tezitra Mosesy. Zay tsy tsapany mihitsy fa nolovainy avy tamin'ny razambeny. Tsy iza io razambeny io fa i Levi. Mosesy zany taranaka Levita. Raha mamaky andiny soratra masina ianao dia agnisan'ny tsodrano nataon'ny Jakoba, raha vao nitsodrano an'ny Levi izy dia io no agnisan'ny teny voatonony. Mandroandroatra ozy, feno fahatezerana ozy. Dia i Mosesy nefa avy tamin'ny taranaka io izy no nivoaka satria izy taranaka Levita. I Abrahama ihany koa, bakeo ny Baiboly raha mamaky ny tantaran'i Abrahama ianao, i Abrahama nandainga. Dia jereo fa igny toetran'ny Abrahama mandainga igny nifindra tamin'ny zanany Isaka koa, nandainga koa Isaka. I Abrahama nandainga, Isaka nandainga. Ary ny tegna nahagaga dia laingany tovy, laingany tovy. I Abrahama zao nandainga tamin'ny mpanjaka fa hoe anabavy noho ny Sara. Tonga tamin'ny torony Isaka koa nandainga tamin'ny mpanjaka koa izy fa anabavy noho ny Rebeka. Nitovy misy zavatra mitovy. Anao zany ndraindray tsy mahavoare marqué fa io problème lalovanao io nisy raha efa nitovy tamin'io niaignan'ny razambenao tagny aloha, niaignan'ny mamanao, niaignan'ny tantininao, niaignan'ny ravaviny anabavin'ny papanao, tsy haiko iza. Zavatra efa nisy izy io anao masiaka io. Tsy raha masiatsika foana anao io fa misy raha nilovà.
karaha ataony Mosesy zao nisy zavatra nilovany tagny je mila ianaranao mandravana io ary manapodika an'io mba tsy handrava fiainagnanao. Amen. Karaha an'izay le izy revana dia mila mametraka question zany ianao hoe inona ny tokony ataoko mba hialako amin'reto zavatra maromaro mahazo anahy reto. Satria misy zao agnatina famia agnisan'ny problème mpahazo anjareo ny tsy fisinasa, zareo jiaby tsy hanasa daholo. Izy nefa tsy tonga saina, anao mba efa mivavaka io matongava saina ndany mba manangana altara. Zay loko zany ataovy devoir ndraiky voalohany, andana tsangano altara ny fiainagnanao. Satria mahatonga anareo tratran'izay problème tsy hanasa daholo zay misy altara ntsampina tsangan'olo tagny aloha tagny. Izy koa taranakiriano dia samby tsy miasa daholo, zany raha nitongon'ny takany. Dia ianao nefa tafiditra tagnatin'ny taranaka io, mivavaka ianao zao fa ny altara natsangany possible mbola tsy rava. Ianao lasy moa ty tsisy nininona mba natsanganao. Zay le mahatonga an'le loha hevitra hoe fatakarana ara-panahy. Ty lesona ty zany tsy natao ho an'olona zaza ara-panahy fa ho an'olona vongan-katoa. Sakafo matsiro, sakafo mahamay koa, mila olo mahay mitsotro vao mahay mihinagna azy. Tsy takatry ny saitsika zavatra sahala am'izany satria mavaisatra raha amin'olona ara-nofo be tsy resy lahatra izy an'izany hoe anangana altara zany. Anga ozy tsy efa vitan'i Jesosy, anga ozy tsy efa zao, anga tsy efa iry. Mazavaiko anao le izy dia azonao le izy rehefa avy eo. Da iny tompony isika sy anao. Amen. Zany hoe mila mametraka ianao zany hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel, altara contre altara. Na tsy hitany masonao ary le nataon'olo tagny aloha tagny, fa anao zany mila manangana icontrena le nataony zareo. Da iny Jesosy ane ianao, mila manangana ianao icontrena an'le nataony zareo. Io taranaka miteraka tsy manambady io misy altara tagny nanongonan'olo karazana fagnozonana hoe ny zanak'Iriano, ny taranak'iranina, ary dana jereo fa misy am'izy io côté-na vehivavy ny tratran'le izy. Sasany ndraiky côté-na lehilahy jiaby miterateraka eraky tanàgna io fô. Tsy aiza tegna mary. Presque miterateraka ambadika agny daholo zareo. Dia igny ro mbola zanak'inga izy kegny, igny mbola zanak'iranina igny, zay tsy andragnondreny, tsy andragnondray. Izy regny tsy zavatra mandehandeha fahatany, fa misy famosaviana agny fa tsy fandanao. Ary raha teto ianao tamin'ny talata igny za le nagnazavana igny, misy rangahy anankiray zay nanagna ray voafatotra fanahy ratsy satria nanompo sampy izy. Dia ino raha fagnahy mipetraka tamin'ny lehilahy io? Maro vady. Vadiny baban'ingahy zany efa 30 mahery madaminazy, fa dans les trentaines. Dia maty papan'io dia ny zavatra nahagaga tampiaretan-tory an'ny papany hono izy. Fatin'ny papany zany tsy loatra be eo, mandry be ambony fandriagna eo, dia izy miaro tory eo. Teo amin'ny fiaretan-tory an'io papan'io izy efa misy viavy efa amin'ny 20 maro hony magnantso ananjy aliny ndraiky hoe anao tiako. Azanao? Dia ivirinao fa dia olo magnanakory, nefa zaho zigna matsiaro fa zaho tsy dia le olo hoe bogosy be dia magnanakory. Fa tsy haiko mihitsy zigna fa misy karaha ohatran'ny force ny raha hafahafa misy intony ivaiavy reo lasa te hiaraka aminahy. Magnantso anazy daholo ny viavy reo, venareo atory aminahy ty. Fatin'ny papany amin'iny mbola embesagna akeo. Dia jereo tsara fa zavatra sahala am'izany tsy zavatra mandehandeha ho azy. Be da be ny vehivavy mieritreritra fa izy io no managna chance-na lalahy. Izy ny lehilahy mahita ananjy io no manjengy daholo. Ao koa ny lehilahy mety tafetrehitra izy io no managna chance-na viavy. Zay viavy côtine pare. Sasany raha tsy mila côtine, fagnahy ratsy izy regny, fagnahy ratsy. Fa tsy zavatra hoe normal be dia karaha koa. Misy ane lehilahy na izy tsy miasa iry mahola aminanjy viavy. Izy amin'iny ariary zato aby tsisy. Gombavy reo ndray magnadary daholo. Dia veriny zany fa managna chance maro anao tsy asa maloha ny megnanao voalohany. Viavy ndraiky. Azonareo izy. Raha andeha amoriry anao fogna izy io. Raha amin'izay zany anao mahita problème miampy koa zany tsy fisiam-bola io, miampy raha hafa ambadika.
haran'izay le zavatra hita amin'ny fiainan'olombelo. Dia ireny zavatra ireny zany mba dinio, saintsaino, fa matetika amin'izy ireny dia misy asany maizina, misy fanahy ratsy zay miataky anao ao amin'ny tontolo ara-panahy fa anao tsy tonga saina. Zay le milana an'le fatakarana ara-panahy anangananao altara amin'ny fiainanao. Tainy tompo anetsika rehetrarehetra. Ndana zany ianao mba manangana altara, mba hanafahanao ny ankonanao zay voafato. Io koa ny azo atao na tsy neninao fa ny ankonanao. Za Jesosy mba nitahinao za ty mba hatrangako ty ho altara ho an'ny ankonako. Dia magnatona mpanompon'Andriamanitra anao, miteny amin'ilay mpanompon'Andriamanitra, tia paster tsy haiko aizana, io tsy voatery na ato ohatra tsy maharesy lahatra anao dia ataovy any amin'ny ray aman-dreny ara-panahy zay mandresy lahatra anao. Miteny ianao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra, mba tsofo rano ny ankonako paster, ty mba misy altara ty ho ataoko, mba hitsofo agnaranao nefa zahay ao presque maty tanora daholo ohatra. Mba manao altara za paster, fa agnatin'ny fianakavignana tsisy mba vita mariazy zany, ty mba hijoro ty ataonao agnarana mihitsy le izy hoe ho an'ny taranakany, tsy haiko izy agnaran'ny taranakanareo. Ankoatran'le ataonao manokana, zay zavatra mba manginy fanahy masonanao zany, igny ny ataonao. Asazonareo le izy. Io tsy voatery atao mekameka be hoe tsy maintsy atao androany androany, fa mivavah tsara, mandini tsara satria ny fahefan'olo tsiraikiraiky tsy voatery mitovy. Mety mbola avy ny fotoana mba hitahin'Andriamanitra anao dia amin'igny ianao magnano azy. Ary ny atao hoe altara tsy zavatra hoe nanetaitra anao dia natao, fa zavatra mba renao fa misy lanjany aminao. Zay ny atao altara. Fa tsy hoe kiraro tsy omby anao vitakagny dia izy tao ataoko altara izy tao satria nagnekitry. Tsy hoe nanana vola 5 000 francs anao dia 5 000 francs anahy tao ataoko altara izy tao. Tsy karan'izany, fa zavatra mba hitanao hoe mavesa danja. Dia zay le ilagnan'le izy mandinika tsara. Azontsika ve zany ya tainy tompo arenao e. Zany hoe raha misy havanao hitrangana zavatra fahafa, ndana nangano altara izy satria izy mety tsy mahatakatra. Misy fianakavianao zany misy raha fahafa fa mitranga amin'jareo dia ianao le mba mahatakatra iny mba mijoro ho an'jareo. Karaha nataony Job nyteneniko teo, ny zanany no nagnano anniversaire fa izy no nijoro ho an'ireo taranan'ireo. Da iny tompo anenao. Ny altara rehetra matetika dia mitaky zavatra foagna. Ohatra zany raha ohatra tsy nirava mitaky raha. Na dia efa mivavaka io anao ka nisy olona nangana altara tagny ambadika tagny tamin'ny fiainanao, tamin'ny fianakavianao, mitaky zavatra foagna io raha ohatra ka tsy rava. Donc zany mila potehina amin'ny alalana délivrance maloha. Anao zany mila conscient hoe za paster mba hivavaho ny ankonako, izay dia taranaky ranona, mba tiako mba hoentinao ambavaka ty taranaka ty, dia tongoninao mihitsy le agnaran'le nom de famille, tsy haiko hoe Irabe sa Irakoto sa Iza, mba ndeso ambavaka paster dia miara mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona karazana altara natsangan'olo tamin'ny taranaka Irabe na Irakoto tsy haiko na Iza, aoka ho rava zany. Mila olona manana autorité spirituelle no manao an'le izy, mandrava an'le izy. Dia rehefa niravagna amin'izay igny dia ianao en personne amin'izay ndray manapa-kevitra ty ndraiky paster mba hananganako an'le altara am-piainako. Azonareo le izy ty ndraiky mba hananganako an'le altara am-piainako. Igny amin'izay zany tsofogna rano ndraiky koa manomboka androany, aoka ny fiainan'ny Rabe, ny taranaky Rabe, ny taranaky Ranina, aoka mba hitsangana amin'izay tompo ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fanambinana, azy rehetra kasainy atao dia ho vita, ho fantatra ny agnarany, ho tononona ampanajana, tsy haiko inona zay mba tsodrano ataon'le mpanompon'Andriamanitra. Mitsangana manomboka eo le altara. Azonareo le izy karan'izay le manangana altara, fa tsy hoe mandeha mividy simagna rogony ianao dia nalika sary vato ndraiky dia agnaran'i Jésus Christ ndraiky taona ambany tragnonareo ao. Tsy zay le hoe manangana altara, fa resaka fanatitra le izy. Ohatra agnisan'ny fananganana altara raha misy asan'Andriamanitra atao, ohatra ianao zany mba nisafidy za ranga za hiantoka sezana fiangonana, altara zao za. Za ranga hiantoka sonona fiangonana, altara. Mba hanangana altara za dia ataonao zavatra mivaingana hita maso le izy. Fa tsy hoe nagnamboatra la grotte ndraiky ianao dia atao ino la grotte. Mba zavatra misy fiantraikany amin'ny asan'Andriamanitra, zavatra misy fiainana,
no atao hoe altara, satria le altara nitsampina ataon'olo tagny nisy fiantraikany teo fiainanao. Zao reo izy. Dia raha manangana amin'izay koa anao zany ataovy zavatra misy fiantraikany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zay afaka hiteny foagna amin'ny fiainanao na oviana na oviana. Mino angamba fa manomboka azonao amin'izay le atao hoe manangana altara. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ya. Jerevitsika tsara fa na ny tanàna hipetrahana, ohatra anao zao hipetraka amin'ny tanàna raiky, aza mipetrapetraka amin'ny tanàna io raha tsy efa avy nanangana altara. Satria melohany natongavanao teo, possible efa nisy zavatra natsangan'olo teo. Azonareo ve zany? Ya. Ohatra anao ifindra monina. Ohatra anao zany safidy anao ifindra monina hoe avy Tamatavy za ifindra hipetraka Tananarivo. Azonareo? Io tanàna io efa ndraisantsika teto zany ho an'izay efa nianatra lesona teto, io tanàna rehetrarehetra io misy tompony, misy fagnahy mifehy azy. Melohany tongavanao amin'ilay tanàna mila mandrava an'ilay altaran-tsampy eo anao aloha ny amin'ny fiainanao manokana. Dia rehefa vitanao iny karazana vavaka délivrance igny, manangana altara amin'izay ndraiky koa anao, magnatona mpanompon'Andriamanitra ianao, magnatona fiangonana zay maresy lahatra anao anao. Tia mba hananganako altara ny amin'ny fifindra-monina zay nataoko. Ohatra ianao zany ohatra mbola agnatin'le hoe magnofa tragnon'olo, aza tonga dia mifindra amina tragno anankiray raha tsy efa avy natao délivrance aloha le tragno. Ary rehefa vita ny délivrance le tragno, manangana altara ny amin'le fiainam-baovao hipetrahano amin'ny tragno vaovao. Azontsika rehetra zany zany ny atao hoe miaigny, fa raha tsy takatra anao zany dia victime foagna anao, victime foagna. Dia zay raha ataonao keto, zany hoe tsy magneky anao ho azy zany zany ny fiainana raha tsy tanganao. Tsy magneky. Na dia ny proposen'olona contrat ngezabe anao hoe hiasa agny Canada, mandravalo karazana altara amin'izay resaka asa zay. Dia rehefa tonga agny Canada ianao manangana altara ny Canada. Azonareo izy? Fa tsy hoe za monka lasa niasa an-tsambo dia nefa anao tsisy altara natsanganao aby. Zay mahatonga andregny na dia 4 taogna miasa amina sambo tsisy zavatra mba voalagnona. Tsy magnekinyeky anao azy zany ny fiainany raha tsy nisy zavatra natsanganao ary nisy zavatra niravanao. Principe spirituel zany atoroko anao zany dia mba sokafo kely ny masom-pananao. Ohatra anao hipetraka amin'ny tanàna anankiray, ohatra anao hividy tany, ohatra anao hividy trano, iregny rehetrarehetra regny tompoko dia presque misy altara daholo natsangan'olo amin'izay. Misy altara natsangan'olo. Ao amin'ny bokin'ny Mpitsara toko 4, Mpitsara toko 4. Dia rehefa tsara zao fa sahala amin'ny Samsona dia anisana tovolahy nanana problème tamin'ny resaka vadiagna. Ary nanana olana tamina rafozana. Amin'ny voalohany izy nagnano ankamantatra. Ataony ny ankamantatra tamin'ny rafozana. Inona ny dikan'izao? Raha fantanareo zao dia ameko an'izao nareo. Dia indra nataony rafozana? Nandeha tamina piskidy. Andeha mosavy ny Samsona. Fa tsy naomby. Dia inona ny zavatra nampiasain'ny rafozana? I madamany Samsona. Niteneny ndana tsikiro vadinao hoe ino dikany i ankamantatra nataony vadinao io. Fa raha mba fantanay zany dia ataony an'izao anao. Dia raikitra tokatra madamany Samsona igny, le madamana azy voalohany nitsikotra, mba io anga seria, matoronanga seria dikany ankamantatra nataonao igny. Tsy natorony Samsona mola izy. Dia nefa rano nivonony rafozany madamany Samsona. Izy vingitra tamin'igny na malifaty an'iregny ny zavatra nataony. Nifindra viavy hafa koa. Sendra ny Dalila koa izy. Izy rehefa mbola même refrain. Nanontany koa rafozany. Ino moa tegna secret mampatanjaka be vadinao io? Mandana koa nandeha tamina mpimasy zareo fa tsy naomby le mpimasy.
fa ny hafarany mbola madama ny Samsona foana koa nampiasaigny ndana tsikiry vadinao i Dalila. De be da be zany ny olona tsy mba tonga saigna hoe inona moa ty zavatra miverimberina foana amin'ny fiainako ty, fa iveriny fa zavatra mandeha ho azy le izy. Misy zavatra mila ravanao ary misy zavatra mila atsanganao. Raha anao zany hatramin'izay ny sarabady foana de aza mipetraka foana tankeny sarabady fa manaova délivrance na fanany fisarambady. Vitanao igny manangana altara raha ohatra ka anao ka mbola tia hanambady. Raha ty janona célibat moko metimety aminao io janona amin'io. Fa misy zavatra tsy manjary eo zany mahatonga faravam-piainana fa tsy hoe ravarava ho azy zany ny fiainanao. Ary misy zavatra ao tegna hitanao mihitsy hoe ereranao. De apetrao ny question fa nanina anao nanao an'ireo erera reo? Igny le mila ravana igny. Satria indraindray anao tegna tsy tompony tegnanao mihitsy ny amin'ny zavatra ataonao fa lasa misy problème foana isanandro isanandro. Mpitsara toko fahenina. Andininy fa 420 ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Mpitsara toko fahenina andininy fa 420 ka hatramin'ny fahenina amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe ary Gideona nanorina alitara teo ho an'i Jehova ary ny anarany nataony hoe Jehova Salom. Revona sy ny petit un am'le Jehova Salom de misy hevina ry amban'ireo hoe Jehova no fiadanana. Amen na? I Gideona hony nanorina alitara teo ho an'i Jehova ary ny anarany nataony hoe Jehova Salom. Mbola ao ofrane bezerina izany mandrakandroany. Ary tamin'izany alina izany de hoy Jehova taminy alao ny ombilahy ndrainao. De le ombilahy faharoa zay efa 7 taona karavao ny alitarany bala. De rehefa tsara fa nisy zavatra nagnino teto? Nisy zavatra ny ravana zay anirainao ary kapao ny asera eo anilany. De manorena alitara eto amin'ny tampony ity fiarovana ity ho an'i Jehova Andriamanitrao ka amboary tsara izy. Ary alao le ombilahy faharoa ka atero fanatitra dorana amin'ny hazo ny asera izay ho kapainao. Melohany nananganany Gideona ny enazy zany nisy raha nasain'Andriamanitra ny ravany tao. Ny ravao izy io izy. Zany hoe tsy atsangatsangana ho azy zany ny alitara fa misy zavatra mila ravagna maloha. Misy karazana délivrance mila atao. Ary io revagna tsy mampaninina. Na de hitako hoe matetika natao délivrance ianao. Apetrao amin'ny fanontaniana tamin'ity taona vaovao ty mba efa nanao délivrance ve anao io? Ilaigna zany revagna. Fa tsy hoe efa nataonao tamin'ny 2 taona lasa na hoe efa nitapagna ozonao milaigna ny magnatona mpanompotr'Andriamanitra mangataka vavaka manangana alitara ary mandrava le alitara tsy manjary. Da iny tompony ianao. Maro zany ny zavatra tsy fantatrao fa matetika mahatonga ny tsy fahombiazana de misy alitara nitsangana tany ambadika tany. Ka fotoana zao revana tokony anaovanao zavatra mitovy tamin'ny nagnirahan'Andriamanitra ny Gideona. Manangana sady avy nandrava. Ny tsy fahombiazana amin'ny fiainana tsy tonga ho azy fa misy zavatra foana ho derrière-n'io misy foana. Sendra anao tratra natrosa be tsy tonga ho azy ny trosa be misy zavatra ambadika ao. Sendra anao tratra naretina tsy hainao fiaviana tsy tonga ho azy fa misy zavatra ambadika izy io ao. Aza mba manaiky fotsiny am'izao zany fa tiany lahatra tiany anjara tsy voatery lahatra ny zavatra rehetrarehetra. Indrindra raha vao zavatra ratsy tsy voatery lahatra fa misy raha ambadika izy io fa matetika dia ataontsika tsinotsinona le izy. Tompony androany anafaka anao. Alleluia. Fotoana zao anafahananao. Zany hoe ravagna ho le sampy de aveo manao zavatra vaovao indray ianao zany. Ka ny tsy fahafantaran'ny olona nyty secret ty no manankana fiainan'olona maro matetika. Tsy hainao olo ty resaka resagna ty. Ary matetika moa tsika na de mandeha mangatabavaka am-piangonana zany lohantsika foana tondrotsika ka. Vita ao ozy tsika misatrabe tsika pasteur de lasa anao mandeha. Possible rava le altaranao tamin'igny fa anao tsy nanangana. Azonao? Après délivrance moko misy zavatra potika foana eo. Misy zavatra rava foana eo. Fa question mipetraka rehefa avy nandrava ny sampy anao mba ino le natsanganao. Iny le ilagna antegna
mba manao sakrifisy, mba manao karazana fanatitra manokana ho an'Andriamanitra. Tahiny tompo isika rehetra. Ya. Maro zany ny olo mangataka délivrance fotsiny fa tsy manangana altara. Ny altara nefa tsy zavatra kely no anaovagna azy fa karazana fanatitra. Sakrifisy zay ny atao hoe altara. Fanatitra. Nanao karazana sakrifisy ianao. Zany hoe possible mety zavatra naharary ianao, regninao nanehiko. Iny tompo ane isika. Ka raha mahita anao fiainan'olo miavaka, na olo tsy mivavaka io a, raha mahita anao fiainan'olo miavaka, mahita anao fiainan'olo mandroso, ndana ho tanio fa tsy maintsy nisy sakrifisy tao. Fa tsy hoe miavaka fotsiny izy, tsy hoe mandroso fotsiny izy, fa ny amikabiazany nisy sakrifisy nataony tao. Regny olo manompo sampy regny, tsy manomponompo sampy fotsiny regny, fa matetika ny ankamarony regny dia manao sakrifisy, manao karazana fanomezana manokana ho ana sampy. Ary maro amintsika kristianina matetika tsy minody gasy. Za tsy minody gasy. Normal be satria manana an Jesosy ianao. Ya, za tsy ilaiko ody gasy. Nefa tsy mivavaka amin'Andriamanitra nefa atsika. Misy fatakarana tsy anagnatsika. Anao ange mety mino anao fa tsy andaitra aminao nody gasy fa izy io rehefa mahatonga an'izy tsy mandaitra, misy principe tsy maintsy atao. Fa tsy hoe tsy mandaidaitra fotsiny io. Misy principe tsy maintsy atao. Azo atao tsara ny manangana altara ho an'ny fahasalama. Ohatra zao fahasalamanao. Manangananao altara ny fahasalamanao. Satria possible nisy namely anao tany ambadika tany, sady nanao fanatitra ho amin'ny resaka fahasalamanao. Zany mahatonga an'iregny olona anaovan'olo hoe fanaova sore. Satria tsy hainy intsony zay fomba andeha hagnozongozongana anao agnatina tokantrano dia anaovany karazana fagnafody tsy manjary ianao andeha hagnovagna sora anao. Pare vadinao tsy te hitodika aminao intsony. Asasonareo na volaniko zany. Azo atao tsara zany. Ny fiainam-pitiavanao anangano altara. Dia eny izy mbola hitanao milamina io. Amin'io mihitsy izy no nanganana altara. Fa zany rasana narefa miankany. Hoe, torany volagnin'ny paster iny. Dia eny zao. Ary melohany anangananao altara nefany ndana aloha fantaro zao zavatra mikontra anao. Ino le raha mikontra? Fa tsy hoe atsangatsangana foana le izy. Mba diserneo tsara. Ino amin'ny fiainanao no tsy mandroso? Ino amin'ny fiainanao no tsy mandeha? Ino amin'ny fiainanao no mbola tsy mety? Ino amin'ny fiainanao no zavatra mety mbola manelingelina indraindray? Aza tonga dia maika anangana fotsiny fandana mba fantarina le zavatra mbola mikontra na le tsy mampahomby ny fiainanao. Fa raha tsy zany dia tsisy varany le zavatra atao. Atsika le izy mila fantarina zany anangana altara amin'inona ianao. Hoe dans quel domaine satana no miataky anao. Anao ihany mila mahafantatra zany. Amin'ny resaka fianaran-jaza ve, amin'ny toeram-piasagna ve, fahasalamagna ve, mariage ve, sa inona? Ary ity revagna ny tegna ady amin'ny fiainan'olombelona, ady amin'ny resaka altara. Fa matetika moa izy ity tsy dia mpianarana loatra am-piangonana, dia maro ny olona victime fotsiny. Dia tsy fantany ny tokony ataony. Io no agnisan'ny komban'ny mpino eo. Raha vao zavatra nefa mahakasika fanomezana tsy tian'olo. Hoe ndeha hagnome zavatra am-piangonana, ndeha hagnome zavatra mpanompon'Andriamanitra, halan'olo, mihidy ny fon'olo. Zany ange zao tsy olona rehetrarehetra resy lahatra amin'izany fampianarana zany. Fa toriko fotsiny le izy satria tsy terena koa le izy. Fa anjaranao ve mandiniky? Manakory ny fandehan'izany par rapport amin'ny fiainagnanao. Zany koa tsy natao hoe ifanerena fa lesona, révélation dia anjarany tsiraikiraiky mandray zay sahaza azy. Alléluia. Ary tsy manao sakrifisy fotsiny ianao eny tsara fa atoroko anao hatramin'ny fomba fanaovagna azy. Tsy manao sakrifisy fotsiny ianao fa sady omenao agnarana le izy. Omenao agnarana. Asa mba tianao hiova fo ny vadinao, anangananao altara. Tia hoe mba altara atsangako ny amin'ny fiovam-po ny vadiko. Dia melohan'le izy ho atsangana, mila mivavaka aloha le mpanompon'Andriamanitra mandravana ireo karazana altara antsampy. Ireo fanahy ratsy mihazona ny vadinao tsy mety resy lahatra mivavaka.
dia après n'igny amizay anao manangana le altara tsofogna rano mba hitodika am Jesosy vadinao ny Jesosy mamitodika an'io zay reto zay koa raha mba nitodiky za hitanao igny tanao mba mafloha mitongana mivavaka ny olo za tsy mandeha ia fa za zao lasa pastera zay mahatonga namako sasany mimo hoe roga pastera marigny anao eo misy tegna mandany leranjany fogna ialany avy amin'ny tany lavitra nde angala famaka hoe tegna dadapasy marigny za sa tsy mbola dadapasy satria hainjareo tsara le fiainantegna taloha tiako tenenina le Jesosy mba nahay nagnova zay he zao mahay magnova aninao iny tompo aninao ya tsy atao fotsiny izy tsy manao sacrifice fotsiny fa sady omegna agnarana le izy di agnisan'ny fomba afahanao manao an'io zany ohatra hoe mba mijery anao ohatra zany zao tsika zao mila materiel ampiangonana to iregny fandrombahanao magnano an'ireny iregny ny tegna tsara izy ka navita ya igny anao mba nitahin'Andriamanitra nazy miliara igny nividianinao caméra farany tsara ho tampiangonana tany ya fa marona menina zegny nde nivanga tolo na omby igny anao tegna hoe hitanao zany zao tsika manana problème na seza fogna ry jereo zao tamin'ny alahady ny tombo nisan'olo de tsy maintsy nampitombo seza nofagnako fa samborinao teo fogna anao tsy hainao raha nazo anao nifidy seza 500 lasteno tsy hainao raha nazo anao ia mba imagine to koatra mariavagna raha tsika re zany mba samby nanangana altara de samby mba nividy seza nipetrahany tsy haiko firy mianaka nare an-tragno ko ia dazany hoe za hividy seza roa satria zay roa mianaka dazany hoe hividy seza telo fa zay telo mianaka raha mba samby nagnano raha karakaran'izany za milaza aminao fa tsy sahiragna ny asan'Andriamanitra ary igny tsy azo fafagna mandrakizay eo fo moka igny hitaka eo ta iny tompo aninao atorotoroko anao daholo le raha tokony ataonao ta iny Jesosy ianao misy zao za avy nagnano délivrance olo rehefa nataony fanadiadina tagnatin'ny famille io ny lehilahy rehetra tsy mihoatra ny 50 taogno de maty efa nahitan'izany zao vo miakatra 50 ans sasany 49 sasany 45 maty daholo lalahy jiaby tagnatin'ny famille zareo tsy mihoatra ny 50 taogno de maty so nefa nitsarovo fa tsy zavatra mitrangatranga fahatany zany fa misy nagnozona le famille tagny aloha tagny ary nanaovany fanatitra mihitsy nagnozonany tsy mandehandetra fahatany moko ny fagnozonana raha tsisy fanatitra vakio ny tantaran'ny Balama zay nasainy Balaka agnozona ny zanak'Israely nitondran'ny fanatitra ty ozy misy fanatitra meko anao mba hozogno koa iry taranakary fa teo moa zany Balama tonga de nahita io firenena nanangana altara ho an'i Jehova io nitaha ozy nitoka agnaty sikidy anahaty fa tsy afaka magnozogno an'iza satria nisy altara nitsangana tamin'ny zanak'Israely tamin'izy le nasaigny namono zanak'ondry napetraka tamin'ny tolagnam-baravarana ka nizaniza agnozogna olo misy altara mitsangana tsy mandahatra izy satria ny altara contre altara fa iny tompo aninao fa matozany ianao mbola tratran'olo amina fagnozonana famosaviana fahatanytany misy raha tsy ataonao misy zavatra mevagninao ta iny Jesosy aninareo arengany mba ilentiky agnatin'ny sainao zany fampianaran'izany amin'ny Salamo 50 Salamo 55 Salamo 50 ny andininy 5 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe angony ety amiko ny oloko masina zay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra angony ety amiko izy ny oloko masina zay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra ity izy amizao matetika raha vao resaka fanatitra ty tsy tian'olo raha vao osotra ndraiky tian'olo nefa ty tsy maintsy atoro anao zany ny lakile idiranao amin'ny fandresena tsy maintsy misy raha mila ataonao ka ny fanatitra ataonao amin'Andriamanitra de mivadika fanekena na le antsoina amin'ny teny frantsay hoe alliance lasa mifanaiky amin'Andriamanitra ianao lasa nagnano alliance ty taogna antsika ty de taogna ny fanekena vaovao alliance année d'alliance nouvelle alliance
atsangano ny aliansanao. Ary za dia samy laza aminao fa io ny sekiriny fiainany mivady zay magnano sakrifisy fo. Raha vao misy zavatra ataonay dia magnano an'izy zay, manao fanatitra zay, miezaka zay mba magnano zay mahatratranay. Da iny tompony ianao. Ao amin'ny Apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20 ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy 4:20 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahare ny anjelin'ny rano aho nanao hoe marina ianao ilay ankehitriny sy taloha dia ny ray masina satria efa sitrana toy izany ianao. Satria efa nitsara zafady, satria efa nitsara toy izany ianao. Fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsana, ka dia raha kosa no nomenao hosotroiny ary tandrifiny ho azy izany. Andininy 7. Ary reko ny altara nanao hoe eny Tompo Andriamanitra totoa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Reko sy ny altara nanao hoe, tanao miteny ny altara, anjelin'ny rano iny. Tanao zany fa io setra rehetrarehetra io misy anjely miasa. Na amin'ny rano zany misy anjely spesialista amina rano fo. Zay mahatonga anao kofa mandeha lakana tsy setriko anao agnaty rano. Ireo zany miady eo reo. Misy ndraiky koa anjely amin'ny abakabaka. Misy anjely ety ambony tany. Misy anjely isan-karazany fomba fiasan'ireo anjely reo. Da iny Jesosy anetsika rehetrarehetra. Vakio tsara fa ozy teo hoe ny altara ozy. Reko ozy ny feon'ny altara. Ny teny zany le altara. Amin'ny Apokalipsy 16:7. Reko ny feon'ny altara. Ka raha zavaina tsotsotra zany rehefa gnamarabarana antsika ny lesona, ny altara zany dia miantso fitsaran'Andriamanitra ny fahavalonao. Lasa voatsara n'Andriamanitra ny fahavalonao. Amin'ny fotoana anao nanangana altara, igny altara nataonao igny miantso ny fitsaran'Andriamanitra ny fahavalonao. Lasa tratrina jugement zany ny fahavalo. Miantso ny fitsaran'Andriamanitra ny fahavalo. Tsy mba tianao mba voatsara am'izay reo olo manohitra anao reo, ndahana fotsiny manangana altara. Dia avy eo miteboka faharoa magnaraka, mahatonga ny anjely hietsika sy manafoana reo lalàna napetraka ny fahavalo. Lasa misy anjely mihetsika zany sady magnafoana ny lalàna zay napetraka ny fahavalonao. Amin'ny fotoanao no manangana altara, dia misy anjely mihetsika manafoana andreo lalàna zay napetraka ny fahavalo. Laza hoe amen. Misy anjely eto androany hitsangana hiady am'izay mijoro fahavalonao. Zay natonga anaty eo vao nivavaka tsika teto dia resaka délivrance amina nofo ratsy isaky ny alina. Ary izy regny matetika raha anao le mpagnonofo ratsy foagna mila manangana altara ianao. Fa tsy raha mandehandeha ho azy magnino tsy olo jiaby magnonofo ratsy, fa anao magnonofo ratsy fo. Mantonao zany mpagnonofo ratsy, misy altara natsangan'olo agny fa tsy hitanao. Dia mila ravanao amin'ny alalan'ny altara koa io vao mety. Iny Jesosy ianao. Misy altara mitsangana zany ambadika agny, matonao magnonofo ratsy fo. Aza mivarigna fotsiny hoe mangataka délivrance fotsiny, fa rehefa avy natao le délivrance manangana altara, satria altara ihany no entina miady amin'ny altara. Da iny tompony ianao. Fahatelo, ny altara dia magnova fiainana. Transforme la vie. Magnova fiainana. Ianao le avy zéro boaliky igny. Ianao le tegna tsy nandresy igny, avadika an'igny ho mpandresy ianao avy eo. A condition nisy altara nataonao. Tianao hisy fiainana miova ve amin'ny setra manahoana, ndana nangano altara. Zay mahatonga ny lohevitra antsika hoe fatakarana ara-panahy. Tsotro zao. Tsy voatery mandresy lahatra anao zany, fa enoy fotsiny. Zany hoe miteny amin'ny fiainanao zany sakrifisy rehetra zay ataonao. Ray andro nisy fianakaviana zay mba nentoko ambavaka. Zareo jiaby ndesiko ambavaka. Satria ny zavatra hita, rehefa avy miteraka zareo dia misarabady fo. Amin'izy be voka tegna foagna ny vadiny.
fa vombavy miteraka de tsy maintsy misaraka. De gaga ianao, zare jiaby tratran'io daholo, le vehivavy jiaby tagnatin'ny famille, zegny avy miteraka de tsy maintsy misarabady. De nivavaka tamin'ny tompo za, de nampianariko izy mba hanao sacrifice na altara. Tamin'izany moa paster, zay sady tsy manambadika antegna nirakitra ndraiky, ozy raiky zay. Eo zao fa nanio zao tsy voatery magnano anao ke mitovy nandeha tamin'ny dokotera, ka nivolagny dokotera mihinana paracetamol, tsy voatery hihinagna paracetamol ianao, azonao tsy hohanigny, azonao ovagna rano mangatsiaka. Fa zegny zay nitady dokotera ra-panahy nareo, atoroko anareo zay ny fagnafody miloany, de anjaranareo zay. De teo zareo vao nieritreritry, herinandro mareo nieritreritry. Zany aneo zao tsy voatery ataonareo aminahy, andana zao mitady olo maresy latra anareo. Zao kosa nefa tadio, tsy ny olona rehetrarehetra manana pouvoir spirituel afaka mandrava ny altara natsangan'olo taminao. Ty jerevo le fagnoarana ny anaratsika ndray andro hoe nisy devoly vorokana mpianatra. Misy devoly tsy maintsy Jesosy nandroka anazy satria Jesosy nanana l'esprit supérieur afaka nandrava an'le fanaratsy. Satria misy karazan'olona mbola le protocole primaire na autorité no anagnany. Le fahifanara-panahy farany ambany no anagnany, na de mpanompon'Andriamanitra azy. Tsy devoly jiaby zany voaroka amina toerana raiky. Fa misy olo tsy mahavoaroka izy io. Jerevy tsara ny mpianatra, faly hono zareo tamin'ny voalohany, zareo 70 lahy niaraka faly. Fa nanaiky azy ny démonia. Io Jesosy aza mifaly nareo satria nanaiky nareo ny démonia, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Mbola tamin'le primaire zany zareo, voasoratra ny an-danitra. Nandeha am'izay zareo aveo nandroka devoly hafa koa, fa tsy voaroka mihitsy devoly io. De niverigna tamin'i Jesosy, ndesiny tamin'i Jesosy, vetivety de voaroka. De nanontany an' Jesosy zareo, ino mareo secret n'igny? Ozy izy, voalohany ozy Jesosy, noho ny tsy finoanareo. Faharoa ozy, raha vao le karazany karan'igny, tsy miala igny raha tsy olo mivavaka sy mifady aniny. Karazany. Ka misy karazany fanaratsy, misy karazany problème, misy karazany ny olana. Io nefa tsy maintsy olona manana l'esprit supérieur no afaka miady amin'io karazany io. De anjaranao zany mijery hoe aiza ny tokony hitondranao an'le izy. Tompony hitantsika rehetrarehetra. Ya. De nivavahako zareo tamin'izay fotoana izay. Ary après nankatoavana le zavatra nytenenina, tsy nandaitra tamin'izareo tsony le fisaram-panambadiana. Mandraky teny androany, milamina tsara zareo menakavy. Alléluia. Zany hoe amin'ny fotoana amin'ny fiainanao andavanandro, iarahantsika mahita fa isaky ny anafoana lalàna anankiray. Miaraka mahita an'izany antsika ohatra hoe nisy olo nommé ny premier ministre, na nommé ny fanjakana amina asa anankiray, mialoha ny anafoanana ny lalàna anankiray de tsy maintsy mamorona lalàna vaovao. Nareo araka ny didiny lalàna ohatran'izao nosoratana tamin'ny taogna zao, andro zao, volagna zao, laharana zao, ity lalàna ray ty kosa magnafogna anazy. Tsy maintsy manangana lalàna vaovao. Mitovy tsy misy valaka am'izay koa zany tontolo ara-panahy. Rehefa ravagna le altara anankiray, tsy maintsy manangana altara vaovao. Loi spirituelle. Ary tsarovy tsara fa amin'ny fotoana zao ianao tratrana problème, raha vao tsy takatra anao ty principe ty, miverina koa i problème igny aveo. Satria misy zavatra tsy rava agny, misy zavatra niravagna le izy fa tsy nasianao contre anazy. Sahala amin'olo voanatazo mihinagna doliprane fô, miagna le mangotsikotsiko, maivagna anao le mafana hoditra. Fa raha tsy tegna le fagnafody mi-contre an'le tazo no aninao, de iverigna angotsikotsika koa ny taulanao ary afana koa ny hoditranao. Zay le teneniko hoe hôtel contre hôtel, cérémonie contre cérémonie. Tegny Jesosy ianao. Mba mieritrereita kely zany ianao igny ampipetrahagna igny, ampianona ny tiafatry ty hoe inona dolo ry zavatra tsapanao fa miataky ny ankonanao. Na rahalanao io, na rahavavinao io, na ny ray aman-dreninao io, mba dinio kely inona dolo ny zavatra miataky ny ankonanao.
ary rehefa avy atao délivrance ndana manangana altara contre n'le asan'ny devoly zay noroasina tamin'ny fiainanao. Zany hoe le vavaka atao tsy atao fotsiny comme ça fa arahana sakrifisy. Ary tsy mety koa ny manao sakrifisy fotsiny nefa tsy ampivavaka. Tsisy varany koa le izy, mila ampivavaka. Sady manao sakrifisy tia mivavaka. Tainy Jesosy ianao. Tainy Tompo ianao. Mba efa nisy altara ve, mba efa natsanganao tao amin'ny lafipenanao. Nda natsangana dia asivo agnara. Natsangana dia asivo agnara. Ohatra ho an'ny zanakanao asivo agnara, ho an'ny asanao asivo agnara. Ary io tsy vitany hoe nanao ianao tamin'ny taondasa, fa isaky ny misy dingana vaovao amin'ny fiainany, taona vaovao zao tsika zao, mba manangana altara. Ny Joba isaky manao anniversaire ny zanany dia anaovany altara. Iny Tompo anenao. Alleluia. Aza ekena andaitra aminao tsony reo ozona nahazo ny havanao. Tapao le izy ary anangano altara. Ary raha misy zavatra tianao hovan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ndana manaova sakrifisy. Manaova sakrifisy. Fa tsy maintsy ahita vokatra ianao. Oza hoe tsy maintsy ahita vokatra ianao. Iaraka hitsangantsika hivavaka. Tiako ianao amin'izao fotoana izao hivavaka amin'ny Tompo a. Hifonao amin'ny Jesosy raha sendra misy zavatra ataonao io na mety hoe iainanao mbola tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha tsapanao hoe misy zavatra hafa mbola mahazo ny fianakavianareo, androany ny fotoana hifonanao amin'ny Jesosy. Mahavitra amin'ny fanamasina hoe Tompo, hitako agnatin'ny tokantranoko, amin'ny vadiko, amin'ny madamako, amin'ny ramoseko, amin'ny zanako, tady hisy zavatra hafa tahaka izao. Dia ndao tsika hiaraka napotika an'izay fanaratsay asandraton'ny feonao, hiara hivavakantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mijoro eto izay androany miantso ny anaranao masina, miantso ny herinao, miantso ny osotrao, miantso ny fahasoavanao mba hirotsaka aminay. Mangataka Tompony famindram-ponao mangataka ny famelam-keloka avy aminao. Ary angatahako ny ranao Jesosy eo, andrakotra, anadio, amela heloka, amafa ny fahotanay sy ny fahorinay rehetra. Miantso a Jesosy androany le osotro ny fananao masina, le hery ny fananao masina, le afo ny fananao masina, anampatapaka ny ozona rehetra, na amin'izy na amin'izy, na vitaiza na vitaiza, tany amin'ny fianakaviana, tany amin'ny rahalahy, rahavavy, anabavy, reto zanako ara-panahy reto, tapahako ny ozona rehetra, levona ny fanany fahavalo, rava ny asan'ny demonia, tsy ampinona tsy manam-pahefana, reo fanahy ratsy miasany amin'ny zanakay, any amin'ny fiainanay, tamin'ny endrika nofy, tamin'ny endrika fanozona, nataon'ny razambe, ny ray aman-dreny, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona Tompo, zavatra tady anarakaraka anatin'ny tokantrano, any amin'ny fahasalamana, any amin'ny fidiram-bola, any amin'ny toeram-piasana, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, ary arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Reo endrika altara rehetra natsangany devoly, altara natsangany fahavalo, ravana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ampinona, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ambarana eto androany fa asa maty ny asanao Satana, asa maty ny asanao, tsy mahazo manaraka ny fiainanay ianao. Miala ianao, miala amin'ny lehilahy io ianao, miala amin'ny vehivavy io ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ny asan'ny demonia, tsy afaka hikitika ny fiainanao, tsy afaka hanapaka amin'ny fiainanao, tsy afaka nelingelina anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, mandroka ny fanahy ratsy aho, manapotika ny fanahy ny fahavalo aho. Miala amin'ny fiainanao zany. Androany mitsodrano anao aho, hitsangana amin'izay ny fiainanao, hitsangana amin'ny ara-panahy ianao, hitsangana amin'ny ara-bola, hitsangana amin'ny ara-kasa, hitsangana amin'ny ara-pitiavana, hitsangana amin'ny ara-pahasalamana, hitsangana amin'izay resetra misy ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona teny aho fa hitsangana ny fiainanao. Tsisy devoly afaka mampianjera anao intsony mandrakizay. Ny Tompo anangana anao mandrakizay, ny Tompo hitahy anao mandrakizay, ho averina milony ny fiainanao. Iova fony reo menakavy, iova fony vadinao, iova fony ankonanao, andray an'i Jesosy ny olotianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsodrano aho, oka hiverina milony ny fiainanao. Zay zavatra ny ravany devoly, atsangako androany, atsangako androany, atsangako androany. Ny lafim-piainanao rehetra mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raisa ny fahasoavana zany, toetra aminao zany, oka hitoetra aminareo menakavy zany.
aoka hitoetra amin'ny tokantranonao zany, aoka hitoetra ny amin'ny toeram-piasanao zany, aoka hitoetra ny amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny asa fivelomanao, amin'ny fahasalamanao, amin'ny ankonanao, amin'izay nateraky ny kibonao, any amin'ny vady aman-janakao, any amin'ny taranakao, any amin'ny hoavinao, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy sao tsy avelanao rava mandrakizaya tumpodiana. Misaotra Tompo fa tsy avelanao rava tokoa reto zanakao reto, tsy avelanao rava reto taranak'iziona reto, tsy avelanao rava zay nandre amin'ity afatra ty, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana isika rehetra. Mino fa feno hery ianao androany, ilaigna foana riavagna ny mandre zava-panasa amin'izany, indrindra mba manasa anao foana za rehefa mba zomany andro, mba samy mba fidèle, mba tongava mba mifadianina, mba tomony fantapatantsika jerivo zao fa be dabe ny namatsika zay tsy tonga eto dia mba anjaranao mba mampatsiaro an'zareo, ndao hoe mba hiaraka monjy fifadikana. Tsy voatery olona vaovao foana ny tominao eto, fa le mpiara-mivavaka amintsika zay tady angatitsika anjaranao mba manaitaitra an'zareo. Amen. Teneno mihitsy izy rehefa hitanao, aranao va izy hoe ka raha tsy tonga mifadianina tsony fa nagnino hoe antanio raha misy namanao hitanao agny, teneninao izy hoe anao zao hoe ka raha tsy mandeha mifadianina tsony fa naninona, tahiny Tompo anenareo. Loatsika anao fanatitra ho an'ny Tompo zay niomana raisoany ampelatagnanao fa hivavakitsika. Misaotra Jesosy fa nandre afatra zay, anjaranay tsiraray avy ny manomana mitsakotsako mandinika an'izay lesona izay, tafio ny osotro Tompo zahay, tahio ny fiainanay mba afahanay anangana alitara, ary mino fa